Maromaro ny ataontsika hoe fanitsiana, fanarenana, fanatsarana zay tokony atao. Raha voalohany le zaiko teo le fampandraisana andraikitra n'olom-pirenena tsirairay avy, raha izay. Faharoa manaraka an'izany ny fahazahoana ny traikefa satria mila traikefa izy io amaritana sy afatarana na hoaiza io azy io dia fantatra hoe a Madagasikara. Fahatelo ny fanamafisana ny ireo rafitra isan'ny ambaratongany amin'izany lafin'ny fitantanan'izany na fampitaovana io zany na amin'ny olona amin'ny faripahalalana sy ny faripahaizana isa tokony. Ny fahaefatra ihany koa mila vola anomboana, fa rehefa mandeha io tsy mila vola avy any ivelan'izany intsony no fandiniako azy, fa na ny vola azontsika mivokatra io azy dia ahafahantsika manatevina n'le fitantanan'izay. Mbola tsy tongantsika fa ho tongany tsy ho ela raha mandeha somatsara ny tsakansay-dava zay zavatra zay. Ny fahadimy dia ny fiaraha-mientana amin'ny raisam-pirenena satria tsy misy firenena iray amin'izao fotoana izao ka milaza azy ho mahavita tena. Zay efa mipetraka, zay efa fa mirafitra zay fandraisany raisam-pirenena zay fa mila atevenina. Ireo zany sationany vitsivitsy zay ilaina ao amin'ny fanatsarana an'le fitantanana.